Miarabatsika mpiray tanindrazana video vetivetika fotsiny. Misy fanamariana kely ty de mba tiako saintsainy indrindrindrindra reo député ao amin'ny Assemblée nationale. Ratsarivona kely ny tantara de nivadika tamin'ny Ngarajoelina nareo satria nofoanan'ny Ngarajoelina ny Assemblée nationale. De nivadika daholo nareo. Amin'izao fotoana zao ary efa manambana indray ty fitondrany ty andravanareo. Indrindrindrindra ianareo Iromara ny teneniko andravanareo satria izay reny mody lazaina hoe zay da zay ny greka reny afahana manafona anareo satria inona moa ny enjeu ao anatin'izay. Amin'izao fotoana zao any ianareo no manana ny fahefana n'olona premier ministre zay nefany fantatry ny fitondrana mihitsy fa za olona tsy akasitrahany no apetrakareo ao na enao mantsy hoe ngasy teny aloha no nefa manao tractation aminareo ao. Zay tena zava-dozany natambo mihitsy raha zany tokoa ny tanteraka. Fa ny tena tanjony ty fitondrany ty nefa ny teneniko foana ny ametraka ny mariakaretsaka ho premier ministre. Ka rehefa foana ny Assemblée nationale, foana daholo ny institution rehetrarehetra, de raha mika sisa no manana zay fahefana manendry an'izay. Izay io resaka mampime io ka de mitodika aminareo ary député. Zao nareo aloha zao mbola tsy rava, mbola maro nisy nareo. De makagana hoe tahaka ny vatolampy nareo amin'izao fotoana zao mafy fangerezany vorona. Ianareo indray no matahotra amin'ny bureau permanent zay napetrakareo. So hoe so de sorondreo ny immunitéko. Zay le tsy mandefa saina lavitra zany tsy miasa saina mihitsy zany tsy ampy fieverana fahitako azy hoe zany ve ny député tsy matakadavitra. Ny zavatra iseho any ery député isany amin'izao fotoana zao 7,50 isan-jato nareo tsisy olantsony nefa nareo nanana fanantenana hoe hanao carrière politique fa tsy olantsony nareo. Fa raha mbola misy aloha fahafahana mbola manova zavatra satria averiko tsara ianareo zao manana ny fahefana ametraka premier ministre de anjaranareo mampiasa ny fahefana zany hoan'ny fanasoavana firenena. Za tsy miteny akory hoe iza ny tokony atolotra fa efa fantatra zany zao ny olona mipretendre ny premier ministre io, cité ny mariakaretsaka sy reo olona zay efa fantatra hoe ilelaka ny Mikael sy tondra ny firenena anaty lavaka reo. De mbola ray tsikombakomba zany ihany nareo za tena mahagagana mihitsy hoe amin'izao fotoana zao nareo tsisy valeur atsony tsisy valeur amin'ny vahoaka atsony nareo satria ianareo de tena hoe sady maloto no voritra no be ny zavatra azo ilazana momba anareo zany. Ka raha mbola misy farafakely ny ahafahana mba mihetsika de porofoy aloha fa mbola afaka mamerina amin'ny fitokisana aminareo ny vahoaka. Fa tsy hoe mivitsy anisany ray aiza nisy Assemblée nationale vitsy anisany ray no mitondra ao anatin'ny no mandidy ao anatin'le institution nefa ny nareo fa raha tsy diso 20 reo olona nanoana Ngarajoelina zato mahery misy lalàna amin'ny article 72 tsy afahana mivadibadika. Zao de lasa amorona groupe parlementaire vaovao ngamo zany azo atao. Ka zay le teneniko mba misaina zareo tsy haiko zay mpitarika anareo fa amin'izao fotoana zao tena ridicule zany anareo, ridicule. Reny ny bomba be napetraky navoaka ny colonel Patrick de mitodika aminareo tafika koa, mitodika aminareo gendarmerie. Reny zavatra reny natao ahatonga saina ny tsirairay avy. Olona tao anaty fitondrana izy ary olona ny tanany raikitra ambony. Rehefa nivoaka reny zavatra reny normalement zany tokony misy amin'izay ny action avy aminareo tafika satria afa-baraka tanteraka nareo tafika amin'izao fotoana zao. Ianareo gendarme de verena koa le te hoe namafy be takininina ary nareo rehefa tsy miteny nareo de angerezany vorona. Reo anie zavatra io fitondrana io amin'izao de tena hoe faible fa ny force andreo de satria ianareo zay nieritseretana matanjaka tsy mietsika. Dikan'izay le faiblesse zany lasa force ho anazy satria
mifampatahotra nareo. De zay no tiako tenenina sy atongavana fotsiny hoe sao de mba fotoana zao tokony ahafahanareo mahalala ny tokony ataonareo am'izay, fa latsakakady le firenena efa ampamoaka. Tsy misy ohatran'ireny efa nataony colonel Patrick reny, tsisy ohatran'ireny. De tsy haika inona moa zany ny andrasanareo tafika, inona ny andrasanareo gendarmerie am'izay. Nareo mantsy ny teny rehefa nisy fifampiresana teo amintsika hoe ameo zavatra reny izy reny tsy hitako tsony ary. Ka de zay teny anankiroa nataoko teo ho an'ny assemblée nationale. Za tsy miraraha zay hoe izy nareo, fa fantatro fotsiny hoe manana fahefana nareo am'izao fotoana zao anakana ny tsia premier ministre any mariakaretsaka aloha. Manana fahefana nareo tsia premier ministre any siteny, fa raha iny premier ministre io zava-doza ny azo an'io firenena io. Za tena miteny anareo zany, zava-doza amina tambony azo an'io firenena io. De mbasaiko todika tany aminareo tafika sao de fotoana am'izay zao. Fa raha zao zavatra misy zao ny tsy mihetsiky nareo de tsy ho an'ny tanyrazana ntsony ny tena fisinareo, fa tena hoe tafika malemy ho azotsika resana moa ny am'izany tafika zany rehefa manaraka fa androany aloha de mijanona am'izay zavatra zay hoe fampafatsehivana antsika fotsiny zay. Fa de Madagasikara malagasy de ny tolona tsy maintsy mitohy ary tsy maintsy ho tapitra zay, tsy maintsy hitapitra ny tolona andresy ny vahoaka malagasy. Zay fa de mankasitraka indrindra.